Zay ny amin'iny vaovao iny fa na dia manatanteraka fitokonana aza ny mpampianatra. Ireo mpampianatra eny anivon'ny sekoly tsy miankina kosa dia nanohy ny asany ary efa saika mamarana ny taom-pianarana amin'izao fotoan'izao. Ireo mpianatra eny anivon'ireny sekoly tsy miankina ireny ny Hope Christian Academique etsy Ambohibao ohatra dia namarana izay taom-pianarana izay ny nampiavaka ity hetsika ity dia ny fizarana ny mari-pahaizana ho an'ireo mpianatra. Fampisehoana nataon'ireo mpianatra tao aminy no nentin'ny sekoly Hope Christian Academy etsy Ambohibao nanamariana ny fiafaran'ny taom-pianarana io maraina io. Ankoatr'izay dia nisy ihany koa ny fanolorana mari-pahaizana ireo mpianatra miendrika ao amin'izy ireo. Nambaran'ny tompon'andraikitra fa tsy ny fianarana ihany no ampitain'izy ireo amin'ny mpianatra fa eo ihany koa ny fahaiza-miaina sy ny fahalalam-pomba. Okay, today we are celebrating. Androany zany dia nanao an'ny fanatanterahana ny fanomezana diplôma ny ankizy tao amin'ny kindergarten izay ho any amin'ny primary school. Dia nanao an'ny fety, ny hira, ny for the Hope Christian Academy as we know. Ny Hope Christian Academy zany dia ny tena fototra manana ny ankizy ho an'ny hoavy, hanana hoavy tsaratsara kokoa. Dia ny kalitao an'ny anglisy eto amin'ny Hope Christian Academy zany dia tena hoe ny tsara indrindra hanomana zareo an'izay hoavy izay. Dia amin'ny fototra amin'ny Jesosy Kristy zany. Nambarany ihany koa fa mandray ny ankizy rehetra ny sekoly. From now, even before now, the registration has started. Fa manomboka efa ela ny fisoratana anarana eto amin'ny Hope Christian Academy. Dia ny ankizy raisina na tsy mahay miteny gasy ary dia afaka raisina ho an'ny fa ny mpampianatra sy ny rehetrarehetra dia mahay miteny anglisy daholo, na dia tsy mahay miteny anglisy ary ny ankizy dia tonga ato dia mahay daholo. Amin'ny faharoa ny volana Oktobra ny fidirana manaraka ao amin'ity sekoly ity.